Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia raha lahitsika Tinoka Roberto izay tena tsy mitely ranonivo, tsy megna, tsy tena tsy mionjika, maneho hoe toliara zao olo sagnagna, olo tampy, olo tsy mahay ninino, olo fa mora verevere. Raha mahakasika ny projet base toliara hatramizay ny tena koa nagnaraka vaovao fogna fa androany koa zany mba handray fitenena noho ny antony maromaro. Faly miarahabanao Romille Ravelonjanahary no anarako, tanora zanaky toliara mamita fianarana aty ivelany aty, plus précisément à Paris en France. Araka zany ny antony voalohany resaka fitenena dia amin'ny mahazanaky toliara satria teraky tao lehibe tao ka laha maty mbo hilevy ao koa satria zanaky ny foko Tanjoka Tebefira milevy anjanomena a toliara eny. Ny antony faharoa ijoroako eto dia amin'ny maha économiste de développement ny tenako zay mijoro ho solotena nireo raha laisana bavy économiste avy ao a-toliara mba te haneho hevitra avao koa satria manam-pahalalana nianatsy nefa tsy mahasaky mivola fa matahotsy amin'ny fampihorohoroana misy ao Madagasikara ao. Ka amin'ny maha économiste de développement ay raisonnement économique lavitsy ny fikafika sy tetitetika raha tsy masiso politika no ifampizarako aminareo hifandinihatsika hoe inona ny impact économique, environnemental, sanitaire, culturel, social ny projet base toliara io satria raha ny zavatra misy eo amin'ny voakany toliara sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao no jerena dia hita mazava tsara fa tafiditra ao anatin'ilay modèle économique fantatsy ny be sy ny maro zay antsoina hoe modèle proie prédateur de Stackelberg. Midika zay fa raha tsy mihematra amin'io zavatra kasainy hatao io ny mpitondra fanjakana de tena hiteraka loza be ao Madagasikara fa indrindra ao a-toliara. Ny antony fahatelo ijoroako dia ny fangalako ny fahafahambaraka zay ampetsaka foaniny ireo mpanao politika sasantsasany any vahoakany toliara, ny ray aman-dreny toliara ary isika zay mba zanaky ny toliara nianatsy avao koa. Tena hita zany ataon'ireo mpanao politika ireo hitampoko fitam-pirenena hoe olo toliara zao koa tsy raha olo mahihitsy, olo sagnagna reo tsy raha nianatsy, tsy raha mahay ino fa robohirobohy resaka avao de moramora resy lahatsy. Ino mahatonga mivolana zay? Maro ty antony fa ty tena hitako ananaky preuve dia raha lahitsika Tinoka Roberto izay tena tsy mitely ranonivo, tsy megna, tsy tena tsy mionjika, maneho hoe toliara zao olo sagnagna, olo tampy, olo tsy mahay ninino, olo fa mora verevere. Androany ampianarako hoe 2 + 2 = 4, hamaray ampianarako hoe 2 + 2 = 8, le magnenky avao. Ino mahatonga mivolana zay? Hitatsika ny vidéo miparitaka any tamin'ny HVM mbola teo zany hoe tamin'ny fitondrany président Herajaonarmampiana nijoro mihitsy raha lahitsika député Tinoka Roberto hoe ity projet base toliara teny projet d'extermination io e, nampiasa mot fort izy tamizay hoe mitovy amin'ny Hitler mihitsy izy nipitondra panjakana raha ohatra manatanteraka an'io projet io. Donc hainy fa tena projet famotehana olona tsy fisian'ny zony maha olombelona tsony le projet base toliara. Tampotampoko teo avao koa le roa koa nahoda igny tsy tahotsy tsy hegnatsy io projet soa io tianakinay lafa baka nianatsy mandaigny tsy tena mpitariky posy toliara fa faralahy avao province aby toy zay mba te handroso. Tena tsisy resaka politika mihitsy ao, tsisy resaka raisonnement mba hoe hanajanao l'interlocuteur anao fa resaky tsisy dikany avao. Androanao mainty hamaray ao foty satria voakany toliara io voaka gegy io magnaiky raha volaniko avao. Zay dikany raha nataony zay. Ka mila tonga say tsika vahoakany toliara amty olo manahaka an'izay fa olo tena mampihina poizy sy fahafahambaraka antsika foko toliara. Any fa raha mananay idirako amizay le resaka hoe ino ny vokatra hateraky ny projet base toliara io amin'ny vahoakany toliara ary amin'ny Madagasikara. Maro any manam-pahaizana, professeur e, docteur en économie e, manjay fitenenana amin'ny Facebook na amin'ny tambazotra maro isan-karazany maneho hevitra hoe io mitondra vokatry soa ho an'ny vahoakany toliara, ho an'ny Madagasikara. D'accord, ekeko fa amin'ny province Madagasikara ao toliara tena farany province mahantra. Olo tsy varam-pianara loatsy zahay baka toliara, olo tambanivohitsy fa misy raha halionareo. Ray aman-jeninay mahantra reo, ray aman-jeninay mpamboly reo, mpiompy reo, mpihaza reo, mpivarotra amoron-dala reo nanao tiainy tsy ho zavatsy nampianatra anay zanaky toliara. Ka maro tanaky toliara tafita amin'ny fianara mianatsy ivelan'ny Madagasikara mahay raha fa tsy sagnagna. Ka zay ijoroako eto ho solotena reo raha lahy sy hanabaviko reo mba hanehoako anareo
fa tsy olobady olo mipetraka Toliara ao zao fa mba misy lohany avao koa ao amty manam-pahaiza. Bon, hatreto mizaniza olona hitako naneho hevitra ka miseho tena hoe pour an'io projet base Toliara io, mbola tsy nahita zao olona nanao analyse coût et bénéfice agrégé. Mody hoentina any am'le resa-bola foana satria iny no hoentina hanagegena ny olona. Zay nambaran'ny théorie économique hoe les théories de pork barrel, le baril de porc, barika feno haniky soa. Lafa nareo menomeno regny amin'ny anareo de mangina nareo satria nahazo hena kisoa tamy barika. Zay ny fomba nitondrany mpitondra Amerikanina tamin'ny vahoaka Amerikanina tamin'izany fotoana zany rehefa mitady hihetsiky. Zay koa zany teandrozy hatao amin'ny vahoakany Toliara io. Ka hoy iaho manao hoe laha nareo miseho maneho hevitra satria manam-pahaiza reo mba olo mandiny tena, manatrano kenatsy, tia tanjazana ary manaja ny maha-économiste nareo digne de ce nom nareo. Aboahao kwahy, atavao ny raisonnement agrégé, aboahao hoe ity ny analyse coût et bénéfice nataonay, nampihatsa ny approche cadrologique zahay, de io ny résultat positif fa hitondra soa ny voakany Toliara sy Madagascar ny projet base Toliara. Fa tsy ataonareo satria manino, tsy zay ny résultat hisy eo, de lasa kobakambava no fahananareo am'le vahoaka. Satria mazava tsara amin'ny maha-économiste n'importe quel projet atao tsy maintsy misy vokatsoany, misy vokadratsiny. Fa un bon économiste digne de ce nom, ino no ataony? Ampifananjiny hoe ok, ty ny bénéfice, ty ny coût. Ampifananjiny reo. Ka laha tafaboaka hoe ny coût marginal privé n'ty projet ty égal amin'ny coût social marginal n'ty projet ty, voahaja zay le optimum de Pareto, voahaja zay le premier théorème de bien-être de miroso am'le projet tsika. Nefa raha volaniko hoe tsisy nanao fa defa roboroboy avao zany olo satria ampilanareo poiziny vahoakany Toliara. Osa ministre iny fa amin'ny début de projet fotsiny ravinavinaina de any amin'ny 5 milliards de dollars ny bénéfice hiditsy amin'ny Madagascar, ary 80 millions de dollars ny fotodrafitrasa efa vinavinaina hatao. N'importe quoi. Ino ny capacité d'absorption ao Toliara ao. Hitako iny reny olona tsy haiko na mera reny na inona mitana carton misy vola hoe 700 millions ariary ho any vahoaka iny. Nareo manana capacité d'absorption. Ino ny projet ataonareo zany 700 millions d'ariary zany. Fa zany hoe fanampenana maso fotsiny reny, fanagegena olona fotsiny. Amin'ny resaka économie, raitsika hoe ok 5 milliards de dollars américains. Io 5 milliards hiditra amin'ny posiny malagasy, le environ 30 millions io sa 5 milliards hifampizarany olona eo amin'ny peut-être 10 000 personnes eo amin'ny fitonjana hiany. Ahoana ny réalité ao Madagascar ao? Ny théorie économique no ampamalitsika azy. Voalohany, ahoana ny resaka fiscalité? Ny taux de redevabilité ny gouvernement malgache envers le malgache tena hoe zéro. Économiquement parlant, résultat non significatif. Faharoa manaraka an'izay satria ny projet base Toliara, projet miankina amin'ny resaka exploitation minière. Ino ny ambaran'ny théorie économique mahakasika an'izay? Marobe, fa anankitelo ny fampisarako aminareo. Ny anankiray voalohany zay zavatra nitsanga tany a Pays-Bas, nidininy économiste maro maneran-tany ka nampiteraka an'ilay théorie antsoina hoe Dutch disease na syndrome hollandais. Rehefa ny firenena anankiray na dia mpanan-karena satria Pays-Bas tamin'izany manan-karena, ny firenena anankiray manan-karena rehefa miditra amin'ny exploitation minière, mitondra voka-dratsy amin'ny ara-toe-karenany iny. Ka zay zavatra nahataitsa ny économiste tamin'izay hoe ahoana i Pays-Bas nisy ressources naturelles no exploitation nefa ahoana ny économie tsy miakatra fa lasa ny hena. Natao ny analyse de hita hoe tika ny antony zany zavatra zany. De teo niteraka le hoe syndrome hollandais. Ny économiste resaresa digne de ce nom mahafantatra an'izany. Fa amin'ny maha pays mpanan-karena azy, amin'ny court terme fotsiny hoe tsy maharitra ara-potoana io conséquence io. Fa ahoana indray izy ny théorie économique raha ohatra ka firenena mahantra plus précisément firenena afrikana no miditra amin'ny resaka exploitation minière. Ino ny vokatsin'izany eo amin'ny toerana zay misy azy. Vokatra anankiroa lehibe, fahapotehana ara-toe-karena sy fahapotehany qualité institutionnelle. Izay zavatra anankiroa mamotika firenena zay no antsoina hoe malédiction des ressources naturelles. Zay ny zavatra mianjatsika Madagascar ao raha tanteraka io projet base ny Toliara io. Potika ny ara-toe-karena ary
potika ny qualité institutionnelle. Ahoana toka resaka Madagasikara ao, efa potika. Ahoana qualité institutionnelle ao, ahoana resaka corruption sy ny sisa, efa potika daholo zany zavatra rehetra zany. De mbola hisan'io projet koa potika. Potika. Tsy zany miteny an'izany fa ny théorie économique, malédiction des ressources naturelles. Fahatelo manamposaka an'izany, ny modèle nampianary ny économiste Ross mahakasika ny état rentier, ny fianjakana anankiray ho izy Ross. Rehefa miankina amin'ny fitsanjahana amin'ny harena kibony tany, dia tsy hovanona izay ilay firenena satria maninona? Tsy misy redevabilité envers la population izy. Zany hoe ny mpitondra fanjakana ampy ny volany azo avy amin'ny fitsanjahana harena kibony tany io, ka tsy raha hininona tsony ny vahoaka. Ka rehefa latsaka anatin'ny hanoanana ny vahoaka, fijaliana tanteraka, ino nataon'ny vahoaka? Miakatra, maneho hevitra, mitarika korontana. Fa tsy taitra ny fanjakana satria maninona? Manambola izy Ross ifinanseny ny armée eo anivon'ny gouvernement. De zay ny zavatra hitantsika Madagasikara hoe maro ny vahoaka voatsinitsy azo lena, fa raha ohatra izy voiteny, izy ny tonga ambarabaranao, convocation ny tonga ambarabaranao, miaramila no manakasaka anao, gendarme no manao herisetra aminao. Donc reo théorie économique reo tsy zavatra nitenentenenina fahatany fa zavatra ny étudier nareo misy ary iainantsika ao Madagasikara. Manaraka an'izay aparitaka le resaka hoe hahita asa, akosa ray aman-dreny atuliara rô, elako tsiny fa tsy maintsy antsoiko hoe ray aman-dreny. Kianakinay te hianatra, angonareo raha hisokatsy. Tsy haina miafiry million fa sanjozy mba hahatonga alozy hivola raha manahaka an'izao. Ango misy naoda raiky, tsy haiko agnarany Robert Valy tamin'izay fotoana zay, nijoro fa nanareo hankato base tuliara, zaho raiky avao hijoro fa tsy hankato. Teo io nanao vidéo, angaonareo base io hisokatsy, fa io hitondra soa ho antsika. Olo fa tsisy tsanokenatsy, tsy maintsy antsoina hoe ray aman-dreny, fa laha ohatsy reny, ka i hoe reniky fa namaliky nono. Zany hoe fa nisasany tsy hoanany sasa le vahoaka tuliara, fa ty vatany avao ro hay. Ka hoe te ananareo ao hahita asa, ok, firy nareo vahoaka tuliara ao chômeur io, firy asa hameany base tuliara nareo, misoratsy anatin'ny cahier de charge 480, ok, misoratsy ao tsy voatery olo baka tuliara ao. Manaraka an'izay na ho forcé vatsika olo baka tuliara ao 480, mba volanao ino compétence ny ananareo zao hahita asa io? Manana compétence ve? Manana diplôme amin'ny resaka exploitation minière ve ananareo zao? Mandiniha, alefako lavitsy ny analyse-tsika, ampidiriko anatin'ny analyse-tsika le resaky effet multiplicateur keynésien. Zany hoe na de voasoratsy hoe 480 ny olona hiasa ao. Tsy manino ampiakaritsika hoe 2,000 any ny olona hita asa amy alalan'io effet multiplicateur keynésien io satria tsy maintsy hisy hiteraky kibaro madinidiniky reny de mety misy olo hivarobaro sy teny. Exagéretsika zany hoe 2000 reo olo 2,000 hita asa reo. Firy ty vezo mivelo amy riaky igny, firy masikory mivelo amin'ny ala igny, mamboly mihaza sy ny sisa. Reo fa nampitahanareo amle olo 2,000 hita asa, misy dikany. Ampiasao le betso, tsy voatery olo mianasa amin'ny université. Mahatakatsy an'izany. Fa lafa olombelo tsika mandiniky manaza ty maha olombelo atsika, vitatsika manapaka hevitra amin'ny zavatra hoatran'izany ary mijoro mba hahavoahaja ny tany misy antsika sy ny tany ivelomantsika. Conclusion am'izay impact économique ny projet base tuliara zay, tsy hoe zéro fa négatif. Raha tanteraka io projet io mihoatsa lavitra noho ny bénéfice hatsesiny eo amin'ny zanaky tuliara sy Madagasikara ny loza hafitsoky n'io projet io. Zany hoe fahafatesana sy loza be noho tambin'ilay 5 milliards de dollars ho azo avy amin'ny projet base tuliara zay tsy hiditra amposiny zanaky tuliara na ny zanaka malagasy fa hiditra amposin'ireo olo mbitsy. Miditra atsika amin'ny impact environnemental. Zao tsy nahita olo manampahalalana mahakasika ny environnement na économiste de l'environnement na environnementaliste na écologiste ka hiteny hoe bon mety io projet base tuliara satria le vola azo any amboly atsika ala hafa. Ataoko hoe olo sagnagna na hoe économiste na environnementaliste zay tena fa tsy manaja tena tsisy tsanokenatsy. Raha nianarako zao tsy atahorako mivola azy zao économiste de développement parcours développement durable ao anatin'izany ao ny économie de l'environnement. Haiko ambony ambany tsy ampianary ahy. Donc miditra fotsiny tsika amin'ny resaka écosystème sy biodiversité. Mba hainao hoe ino raha misy anatin'ny ala ho potehy ao. Ala ho ravà, biby ho ravà, rano ho tsiofy. Nefa tuliara zao fa tany fa hijaly rano, tsisy ora. Fa mbola tany hihena ny capacité
famokarany tany lasa tsy ho fertile intsony le tany any arina any ho potey aby raha iaby zao eo zay manaraka an'izay le hoe hamboly ala zahay satria ala io afaky soloa d'accord fa tsisy olo sagnagna eto manao akory tsy famboly hazo a Madagasikara ao ok hamboly hazo ny ministera aiza le caméra apartao télé misy suivi va lafa bakao nanao akory aby laha ala namboleny ministera bakabakagny zay le naseho télé regny niveau karakara fa tany maintso any Madagasikara fa antenay amin'ny carte ianaranay ao Madagasikara ao atao exemple ny pays tena hoe tsisy ala pays mijaly rano pays iharany sécheresse ary raha iaby volaniko zao tiliaragny tena mijinja azy nefa mbo tiliara koa mbo tianareo hamiapoizy ndraiky io donc le hevitsy hoe ho foanana io de hamboly hazo hafa hevitsy amea olo sagnagna fa ialako tsiny fa zahay baka toliara tsy sagnagna fa mba nisy nianatsy avao faharoa manaraka an'izay dirako lalindalina amin'ny maha économiste de l'environnement ahy mitatsika amin'ny resaka séquestration de carbone na puits de carbone zay vertu ananany hazo anankiray idirako direct amin'ny resaka baobab mba tsy halavany vidéo ny baobab anankiray mba hainao hoe afaka miséquestrer carbone firy tonne ny baobab anankiray de raha potehinareo handeha ela le carbone séquestré regny ho rava regny de handeha eny amin'ny atmosphère fanazavana ho antsika vahoaka zay tsy nianatra mahakasika an'izany hitanareo hazo manana zay capacité zay hoe séquestration de carbone de antsoina hoe puits de carbone ny hazo carbone io zany gaz maloto gaz à effet de serre ny fiantsona azy carbone io lafa mihamaro miakatsy ambony egny de mihandro amin'ny atmosphère egny ka normalement hitanareo masoandro io lafa mandefa hafana phénomène naturel zany tokony mimpoly amle masoandro egny ndraiky le hafanany fa lafa maro le carbone tsy carbone ndraiky avao fa gaz à effet de serre carbone méthane sy ny sisa lafa reo zany mijano mihandro amin'ny atmosphère egny mandefa hafana masoandro igny bakao le hafana tokony mimpoly misy tafimpoly amin'ny masoandro igny misy tsy tafipoly satria bloqué van'le gaz reo zay mahatonga azy antsoina hoe gaz à effet de serre igny zany mampafana anty monde itsika ty ka miteraky réchauffement climatique ka ho zay manampahaizana hoe raha tsika mamboly ala maro ny hazo manana zay capacité misintona carbone zay ka ireny carbone reny tsy mandeha mihandro amin'ny atmosphère eny fa voasintony le ala ka fantaro fa plus ny hazo anankiray maharitra ela be plus maro ny carbone voagajany anatiny ao ka baobab zao hazo anisan'ny hazo tena maharitsy amin'ny manarivo taonany ka io zany laha maio tapahinao very le capacité ny managaja carbone de kininy sa ino hazo hambolenao hasolonao an'le baobab sy hazo fa nisy manitra ny zato taona maro tao donc les raisonnement bête fa hanandrozantsika fa mieritseritsy ndrozy fa tsika iaby toy tsy raha misy olo nianatsy fa olo sagnagna olo baka tiliara ao zao conclusion am'izay impact environnemental zay ihoatsy lavitsy noho ny business hilitsy amin'ny poson'olo hahazo azy zao ny danger environnemental ho jinjaitsika vahoakany tuliara indrindra raha tanteraka io projet base tuliara impact social tsy haiko hoe ino le impact social ho volagninareo hanamboatsy lakilasy ok latabatsy hampianatsy olo zao sa tableau sa tsagno hamboarinareo zao hampianatsy olo ao manao akory tsy lakilasy mpanjakana tuliara ao zao ia raha manjena tuliara ao mbo mananjala ka handefa tianany hianatsy amin'ny école publique tuliara ao tsy misy laha tsy le raha manjeny sahira tsisy azo atao de hoe nagny hianatsy amin'ny école publique qualité tsisy ilaivana anazy ka ataon'olo ino na hamboatsy lakilasy 500 tuliara ao nareo hamboatsy hôpitaly nareo mba volanao ngo manao akory qualité des soins amin'ny hôpitaly be a tuliara ao ia olo tuliara ao mananjala ka laha marary handeha tsabo amin'ny hôpitaly be any tsisy any analyse va sa hataony any na radio fa tekabetsahan'olo mananjala mandeha amin'ny clinique mandeha amin'ny salfa mandeha amin'ny docteur libre regny satria any le qualité des soins ambony ka na hamboatsy hôpitaly 500 tuliara ao nareo soins nareo raty personnel de santé tsy ampy ataon'olo ino zao laha iha marary tuliara ao tsatsy ny AVC na iha mandeha mifaty na iha mila moyen handehananao Antsirabe na Antananarivo anaovanao scanner fa tuliara ao malgré que tuliara province tuliara tsisy scanner de nareo hiteno impact social ino impact social zao mitondra filaminam-bahoaka mi-impacter positivement ny bien-être de la population locale ny projet base tuliara de mbo tsy manomboko fa io fa olo firy ny fitifirinareo amin'ny basy balacrimogène nareo regny fa koronta sahady tia teraky le projet base tuliara nefa nareo mbo hiteny impact social resaky culturel oui tsika Madagasikara malagasy mihitsy ny tena hoe
manao ambony an'ity resaka fahafatesana ty an'ity fasanjazana ty fa mamelahy nareo hiteny fa zahay bakatiliara agny losodositsy an'izay aminay agny laha misy lombonay marary fa ho maty zahay tsy mahafoy mamily tokotany mamily aomby fa lafa lombonay amizay maty avilinay ty tokotaninay avilinay ty aombinay possible zahay mety mitsosa handevegna azy mba hody ampasanjaza soa tiako volagny amizay sarotiny amin'ny resaky faty io ty olo bakatiliara ka tany haropaky ny fanjakana io tany feno fatin'olo hatsamizay amanjatona amanjatona fa io zany tsy asia dikany io satria sagnatsian'ny vava zao taolam-biby sa taolan'alika zany taola razanay mipetrapetraky egny regny ka hatakalo jala zay tsy hisy impact positif amin'ny vahoaka ny Toliara akory mbo resaky culturel ankoatsan'izay mikea foko mikea zao mbola miaina an'le hoe olombelo primitif reo tsy mila fivoarana reo tsy manka-dala fitonjam-panjakana ne olo reo fa mipetraky soa mitany misy zagny mamboly mihaza manao zay raha avelo azy amin'io resaky nature io de io volay ho potehinao ia mba misy fo mitempo saina mandiniky mba rehefa tsy manam-pitiavana mba sy sentiment ry fitonja fanjakana le olo tsy manadala anareo zay ataonareo amin'ny tanaty io fa hentenandro zay avao de olo fa tranquille soa agny manao zay azony atao mba hivelomany tranquille reo koa idira nareo agny ho potehinareo anovanareo habibina ohatran'izay farany resaky impact sanitaire ahoana ny vokadratsiny eo amin'ny fahasalamany vahoaka ny Toliara am'izany projet zany mionjika ny tenako efa maro ny manapahalalana naneho hevitra tsy haiko na marina na diso mionjika ny tenako satria tsy domaineko le izy tsy misy zavatra fantako za tsy teniteny foana satria za tsy mpanao politika masiso fa tanora katolika zanaky ny Toliara tia tanjazana ary matahotra an'Andriamanitra ka raha fa tsy haiko ahidiko ny vavako eto ampamaranana mitolika amintsika vahoaka Toliara aho eka lahy haiko fa tsika aby mivola miparitaky amin'ny réseaux sociaux reny hoe zahay tsy hiala zahay vonana ho maty haiko fa tsy menasy regny fa raha tena avy ampotsika haiko mokondohan'ny Toliara fa zaho zao koa na mahihia kilikily manao an'io mba niaina tanatin'ny mokondohan'ny Toliara zao avao ka zaho mino sy resy lahatsy fa na ino raha ataon'ny fitonjam-panjakana io tsy ho tanteraka io projet ny gouvernement Anjenerina Rajoelina mahakasika ny base Toliara io fa hijoro tsika vahoaka ny Toliara tsy hanaikan'io jusqu'à farany fa 5 zao lafa manao hetsiky vahoaka Toliara longoko malalako lahy mba kainty-po loatsy fa manova hetsika avec stratégie ampy fanovan'olo antsika tsinotsinona zay ia olo a Madagasikara ao tsy ahay mokondohan'ny Toliara mba volagninareo amiko hoe ia olo nanao tolona ta Madagasikara tao ka nisy réussite tolona zany raha tsy nisy mokondohan'ny Toliara tao nanjay anjara raha tsy hiteny fotsiny sika tamin'ny tolona tamin'ny 2009 zanaky ny Toliara nge tena mokondohany taraka ny sur terrain ina nianatra amizay fa izy zanaky ny Toliara rehefa avakeo voatipaka ambava fo satria nafanafana fo am'le olo tsy mitovy tanjona amitsika fa manana ny fitiavantena nefa tsika mafana fo hiaro tanjaza fa ampiasain'olo tsika ataon'olo fitaovana politika ka zay antsoko anareo mitanjema anareo soa lahy ty mijoro hiaro tanitsika io satria antsika io zontsika miaro an'io ary tsy hangatsika jusqu'à farany fa 5 zao satria hitako raha zay miparitaka amin'ny Facebook hoe amin'ny terrain no tena ahitana hoe izy tena tetanjazana mais non marina zay fa ilaina ny mandeha eny amin'ny terrain fa tadidio fa tsisy dikany ny hetsika eny amin'ny terrain raha tsy efa namokatra ny hetsika eo ambony latabatra ny stratégie mipesapesaka tsara eo ambony latabatra vomamokatra vokatra soa amy alalany hetsika atao sur terrain fa natsika iaby toy handeha sur terrain vonina ho faty matimaty fahatany avao tsika sanatsian'ny vava zao fa tsy hitondra vokatra soa ho antsika le raha ka hoy aho manao hoe asinareo stratégie le raha haiko fa misy olo atokisanareo ao leader anareo mifampiresaha amin'ny soa ataonareo ampahenjena le raha ataotsika le tolona fa tsy antipotsika fa ataotsika amin'ny say satria tsika laha mafana fo nefa tsy mahery say ho matimaty fahatany avao ka tsy mety raha zay ny lava zay ny fohy misaotranao mankatelinanao ary manao velomanao ny tenako Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao io fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?